Riavana malala mandinika loha hevitra vaovao indray ny FJKM manomboka amin'ity volana oktobra ity ary atombokontsika androany zany miroso amin'ny finoana masina dia lay masina tsy hoeritreretintsika amin'ilay hoe masina dia le masina moa filazantsika azy fa andeha ho raisitsika amin'ilay hoe masina midika hoe voatokana na ataontsika amin'ny teny vahiny hoe spécial dia ahoana no ahatonga antsika hanana an'izany na hiroso amin'izany finoana masina na voatokana na spécial zany dia ireo perikopa voalahatra no vakiana ao amintsika andrany ny akatsika famarinana anankitelo voalohany amin'izany dia ny hoe fiangonana miroso amin'ny finoana masina ka manaiky ny teny izay ireny na mandray ny teny izay ireny ho toy ny tenin'Andriamanitra. Fiangonana miroso amin'ny finoana masina mandray ny teny ireny ho toy ny tenin'Andriamanitra. Fahamarinana faharoa, fiangonana miroso amin'ny finoana masina amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjiny. Miroso amin'ny finoana masina amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjiny. Ary ny farany fahamarinana fahatelo, fiangonana miroso amin'ny finoana masina manana fiainam-bavaka. Manana fiainam-bavaka. Ny fahamarinana voalohany ary no jerentsika ao amin'ny Exodosy 4:40. Exodosy 4:40 ka ny andininy 5:10 tapany faharoa. Inona ny favakin'izany amin'ny anaran'ny Tompo? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ndeha hatreto mba tsy dia le Exodosy 4:40 ny andininy 5:10 no tsarovantsika rehefa miresaka ny Exodosy 4:40 tsika fa iny haitsika tsy enjery loatra. Ndao hoe tononona Exodosy 4:40 Jehovah ny ady anareo fa ianareo angina. Haitsika loatra zany fa ny androany sy ny toy indretra dia andeha no sarovantsika hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso ary hiroso amin'ny finoana masina. Fantatsika ny zavatra nitranga teo alohan'io fa ny zanak'Israely ilay babo tany Egipta dia navela ny Farao andeha fa rehefa navela ny andeha dia nenjehany indray rehefa avy eo miaraka amin'ny miaramila sy ny kalesiny dia mitodika ny zanak'Israely dia natahotra dia nitaraina dia Mosesy nitaraina tamin'i Jehovah dia rehefa niteny nitaraina tamin'i Jehovah Mosesy dia izao no nataon'i Jehovah hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ratsonina dia izao teneno ireo olona ireo mba handroso. Taizara ny fotoana ny tenenany Mosesy an'izany. Azo verina ry havana fa eo anelanelany ny andininy 1:20 sy ny 2:20 amin'ity Exodosy 4:40 ity no nitenenan'ny Mosesy hoe mandrosonareo. Satria rehefa nahitsy baikon'Andriamanitra tao aorianan'ilay nitenenany hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso dia ny hoe ingao ny tehanao sy ny tohiny rehetra. Dia eo amin'ny andininy 1:20 nahiditra Mosesy teo ambonin'ny rano ny tanany. Teo izy nanao an'ilay izy. Dia eo amin'ny andininy 2:20 dia nandeha ny zanak'Israely 2:20 nandeha ny zanak'Israely. Eo zany ny Mosesy no heverina fa niteny hoe ry zanak'Israely eo mandroso ary inoana fa niraisy ny zanak'Israely ho toy ny tenin'Andriamanitra zany teny zany. Ny Exodosy 7:20 ny andininy 9 no azahoantsika mahita sary hoe rehefa miteny Mosesy izay miteny tenin'Andriamanitra dia makatohany zany ny zanak'Israely. Izao ny voalaza ao amin'izany Exodosy 7:20 ny andininy 9 zany ny tapany faharoa. Vakitsika daholo izy rehetra. Exodosy 7:20 ny andininy 9 dia namaly indray miredina ny olona rehetra ka nanao hoe izay teny rehetra no lazain'i Jehovah dia ataonay. Mosesy no nampitondrain'Andriamanitra ny teniny fa ny zanak'Israely namaly hoe
Zay teny rehetra nolazain'i Jehova dia ataonay. Ary hitantsika ny tohiny eo amin'ny 2:20 fa amin'ilay Exodus 4:20 teo fa nisaraka ilay rano dia afaka nandroso ny zanak'Israely. Ny mpitandrina dia mazana mitondra ny tenin'Andriamanitra ho antsika. Ary tena fanohanana ny mpitandrina ry havana ny faneken'ny fiangonana fa zay teny hoentin'ny mpitandrina dia teny avy tanin'Andriamanitra ary afaka miroso ho amin'ny finoana masina ny fiangonana rehefa izany no ataony. Hivavaka ho amin'izany ny fiangonana ary ray aman-dren'ny mpitandrina mivady sy ny ankonany mba hahatonga nareo hizara mandrakariva sy anana ny tenin'Andriamanitra nozaraina hampandroso ny fiangonana ho amin'ny finoana masina. Fa isika fiangonana koa raha tena te hanana finoana masina miavaka spesial dia andeha handray ny tenin'Andriamanitra zay teny rentsika ho toy ny tenin'Andriamanitra. Any amin'ny Tesalonianina ry havana toko 2 Tesalonianina 1 toko 2 ny 7:20 dia zany ny voalaza fa nampiavaka kristianina tao Tesalonika satria noraisy no toy ny tenin'Andriamanitra zay teny rehetra nambaran'ny apôstôly Paoly sy zay rehetra niara-dia tamin'ny Tesalonianina 1 toko 2 ny 7:20 fa voalaza koa nefa any amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ny 1:20 fa mihoatra lavitra noho izany ny kristianina tao Bery nandinika ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Ny kristianina tany Tesalonika noraisy notony ny tenin'Andriamanitra zay teny rehetra reny dia nandroso izy ary niavaka lasa nanana finoana spesial fa mihoatra noho izany ny kristianina tao Bery araky ny asan'ny apôstôly toko 7 ny 1:20 zany hoe sady noraisy notony ny tenin'Andriamanitra zay rehetra teny reny no nandinika izany isan'andro izy. Fifalian'ny mpitandrina ry havana zany mare amin'ny fotoana anankiray olona manantona azy hoe lay teny nozaraina tahaka izao no raisy totony ny tenin'Andriamanitra ka izao ny afarako. Tsaroko mpitandrina anankiray izay nizarana ny tenin'Andriamanitra tamin'izy mbola mpianatra fa rehefa lasa mpitandrina izy dia zany no rerehany sy zarainy lay teny nozarainao tamin'izao fotoana izao nahatoy izao satria noraisiko toy ny tenin'Andriamanitra. Fa aza manao tahaka an'ity manamboninahitra anankiray vadina mpampianatra sekoly Alahady teo amin'ny fitandremana anankiray sy nivavaka sy nandia fiangonana zany manamboninahitra zany nandritra ny taona maro. Indray andro anefa indray Alahady mba tonga ny vadiny tao am-piangonana izy tsy hay izay zavatra nitranga tamin'ny teny nentin'ny mpitandrina teo fa inona fa tenin'Andriamanitra fa lay manamboninahitra kosa nefa tsy nandray izany ho toy ny tenin'Andriamanitra fa hoy izy rehefa tonga tany an-trano tany amin'ny vadiny masika ny pasteranareo ary tsy hahita ntsony ny fiangonana manompoka androany rehefa tsy ho raisina ho toy ny tenin'Andriamanitra zay teny rehetra ambaran'ny mpitandrina sy zay manao izany dia tsy hiroso amina finoana masina ianao fa handositra ny fiangonana, handositra ny fivavahana. Miroso ho amin'ny finoana masina ka raiso ho toy ny tenin'Andriamanitra izay rehetra teny renao avy amin'ny mpitandrina satria ilay Andriamanitra zay hitaraina ny hivavahany andro aman'alina mametraky reny teny reny ao ambavany ary tena fanohanana azy mihoatra lavitra noho ny fanohanana azy ambavaka ry havana ny faneken'ny fiangonana fa tenin'Andriamanitra no netiny. Fahamarinana faharoa raha isika vao amin'ny filazantsarany Jauna toko 7 ny 5:30 sy ny 9:30 tapany voalohany.
fiangonana miroso amin'ny finoana masina voatokana spesial dia fiangonana mino ny zanak'Andriamanitra, mino an'i Jesosy Kristy. Raha toizana dia zao mino an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjiny. Ty jamba hatrany akibondreniny eo amin'ny jauna toko fahasivy ty rehefa nanontanian'ny fariseo sy nanontanian'ny tolomanodidina azy dia tsy nahafantatra, tsy fantatro na inona lazaina razy fa izy no nahasitrana. Ndroahan'ny olona moa izy. Fa rehefa nifanena tamin'i Jesosy Kristy izy dia nametrahan'i Jesosy Kristy fanontaniana mazava. Mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Eo amin'ny 5:5 tapany faharoa zany. Dia nandeha teo moa ny resaka. Fa namaly izy eo amin'ny farany hoe 7:30, tompoko mino aho. Ny mpitandrina, tsy ny mpitandrina raha maha olo-miaso lofo mivady ihany, fa ny mpitandrina rehetra dia matetika no manambarantsika amin'izany hoe mino an'i Jesosy Kristy tompo, ho tomponao sy mpamonjinao, fa izany no azahoanao famonjena. Raha mipetraka aminao tahaka ny natao tamin'ity jamba ity ny fanontaniana zao hoe mino ny zanak'Andriamanitra ho tomponao sy mpamonjinao ve ianao? Inona no valiny? Fa raha manao tahaka an'ilay jamba ianao hoe mino aho, dia mbola mihoatra lavitra noho ny fanohanana ambavaka ny mpitandrina, ny fandrenesana en'izany hoe izay rehetra mandreny teny dia mino fa Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjina. Ambaran'ny Timoty 1:2, ny 5 sy ny 9, fa izany ry havana ny tokony ho fitory. Izany ny tokony ho fitory, indrindra amin'izao vaninandro iainantsika izao. Satria maro ny olona no mitady famonjena amin'ny fomba samihafa. Fa tsy misy anarana azahoan'ny olona famonjena raha tsy ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ihany. Asan'ny apôstôly 4:12 no ahitantsika an'izany. Te hiroso amina finoana masina ianao, ataovy mazava ny finoanao an'i Jesosy Kristy ho tomponao sy mpamonjinao. Dia valio mazava ny fanontaniana, mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Ny Romanina 10, ny 7 sy ny 10 no andehantsika manamafy zany. Finoana an'i Jesosy Kristy ho zanak'Andriamanitra zany ho antoko ny famonjenanao. Romanina 10, ny 7 sy ny 10. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Amin'ny fono enoana azahoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Zany ry havana ny finoana masina tokony hirison'ny fiangonana, ary hitarian'ny mpitandrina atsika fiangonana amin'ny fotoana rehetra. Satria tsaroanay fantatra ireny mpitandrina ireny rehefa any anatin'ny fihoanana dia ataon'izay ataovy mitodika amin'ny Jesosy Kristy ny toro-teninareo sy izay teny ambaranareo. Fa izany no azahoan'ny olona famonjena. Tamina fiangonana anankiray, laika anankiray izay nitoro ny tenin'Andriamanitra. Rehefa nandeha teny nitoro teny dia izao no nataony. Manangana tanana izay mahazo antoka fa voavonjy aminareo manatrika izao. Fiangonana feno, tsy ho ataoko zany fa tsaroko ilay tantara. Tsisy nanangan-tanana fa tsy izy ihany, sy olona vitsivitsy. Dia inona zany ny ataonareo eo? Sa ve nareo mahakaty mba ho voavonjy, manao asa fanompona mba ho voavonjy, manao asa soa mba ho voavonjy? Tsy zany no ambaran'ny Efesianina ry havana. Efesianina 2, ny 9. Fa fahasoavana namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Efesianina 2, ny 9.
Ary amin'izao vaninandro iainantsika izao koa be dia be ny mianso eny ivelany eny. Aty aminay ny famonjena, izao no mitondra famonjena. Ary dia maro ny voahozongozony satria tsy spesiala ny finoany, tsy voatokana ny finoany. Fa izasenao androany andeha tena andiny tena hoe tena spesiala ve ny finoko ka efa niekeko tompo sy mpamonjika Jesosy Kristy. Raha mbola tsy nataonao zany, azonao atao zao. Raha mbola tsy tianao atao zao, rehefa miala eo anao dia saintsaina. Rehefa niekeko tompoko sy mpamonjika marina ve Jesosy Kristy. Fa raha efa nataonao kosa dia avao izy isan'andro san'andro. Fa izany tsy ampozongozona anao ka hanananao finoana sy hirosoanao amin'ny finoana tena masina. Ary rehefa manambara zany ny mpitandrina, na ny mpitandrina izay nanokana antsika alahady androany, na ny mpitandrina hafa, dia azo atao hoe zay indray ilay hoe minoa an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjina. Fa ny finoanao an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjinao no azahoanao antoka ny fiainana mandrak'iray. Ka na iza anao aminao hoe aty aminay ny famonjena, dia zao Jesosy Kristy ny famonjena. Valio ny teny, mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Tompoko mino aho, fa ianao ny tompoko sy mpamonjika. Zany ny finoana masina natao hirosoantsika ry havana. Fahamarinana fahatelo sady farany, soahantsika avy ao amin'ny epistily nosoratan'i Joda. Joda toko tsisy tokony Joda fa toko iray ihany. Joda ny andininy 20 afatra. Fa ianareo kosa ary malala, ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra. Mbola nampino indray zany hoe masina indrindra. Raha ny FJKM manao loha hevitra hoe mirosoa amin'ny finoana masina, fa eto Joda raha nanoratra ho an'ny mpino dia izao nolazainy hoe mirosoa, ataovy izay hirosoanareo androsoanareo amin'ny finoana masina indrindra. Dinona ny toiny? Mivava amin'ny fanahy masina. Raha te hanana finoana hiroso amin'izany finoana masina zany isika dia mivava amin'ny fanahy masina. Izay zanak'Andriamanitra tokoa ry havana izay manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjiny dia tonga zanak'Andriamanitra. Ny filazantsarany Jaona toko 1:20. Ary ny zanak'Andriamanitra dia tarihan'ny fanahan'Andriamanitra. Ary zany fanahan'Andriamanitra zany no mitarika antsika hivavaka. Any amin'ny Romanina toko 9 any. Mitarika antsika hivavaka, mampahafantatra antsika ny vavaka tokony ho tononontsika. Misaotra an'Andriamanitra isika fa ny ray aman-dreny mpitandrina eto amintsika dia mametraka sehatra be dia be azahoantsika mitombo amin'izany fiainam-bavaka izany. Eo ny manandratehana izay mbola inona fa rehefa tena miroso amin'ny fialana amin'izao fiboana teraka izao tsika dia fahamehana ara-pahasalamana teraka izao dia verina izany. Eo ireo vondron'olona miara-mivavaka any amin'ny fiangonana, any amin'ny tokantrano sy ny sisa. Ary tena fanohanantsika azy, mihoatra lavitra noho ny fanohanantsika azy am-bavaka, ny fanatrehantsika n'ireny fotoan'ireny, ny fandraisantsika anjara ao anatin'ireny fotoan'ireny, amin'ny fampandehanana azy sy ny sisa sy ny sisa. Fa mbola mihoatra lavitra noho izany raha te handrosona, te hiroso amin'ny finoana masina isika, ary masina indrindra araka ny lazainy teto, isika mihitsy ry havana mila manana fiainam-bavaka. Isika mihitsy ny mila manana fiainam-bavaka. Dia ilay fiainam-bavaka tena aleo avady ampiana tao hoe fiainana mivavaka. Misy andiny soratra masina be dia be mamporisika antsika sy manentana antsika ao amin'izany mba hahafahantsika tena miroso amin'izany finoana masina ka manana fiainam-bavaka izany. Ny Hebreo toko 1:10, ny andininy 9. Hebreo toko 1:10, ny andininy 9. Amin'ny anaran'ny Tompo, fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy
azo atao azahoana sitraka aminy fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Ilay hoe mazoto mitady azy, mazoto miresaka aminy, mazoto mivavaka, zany ilay zanak'Andriamanitra. Tsy maintsy mino an'izany isika raha tena te hiroso amin'izany hoe finoana masina. Haitsika loatra ny Luka 7:20 ny andinin'ny voalohany. Luka 7:20 ny andinin'ny voalohany. Na tsy mijery baiboly azy sika dia afaka miara-miredina hoe fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva. Ka tsy reraka. Mila mivavaka mandrakariva. Mila mivavaka mandrakariva. Tesalonianina voalohany 5 ny andinin'ny 17. Tesalonianina voalohany 5 ny andinin'ny 17. Mivavah ka aza mitsahatra. Ary farany havana raha tsy ilaza afa-tsy ireo efatra ireo fotsiny dia ny Filipianina 4 ny andinin'ny 9. Filipianina 4 ny andinin'ny 9. Ndeha ty raha antsika rehetra miredina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Filipianina 4 ny andinin'ny 9. Amin'ny anaran'ny Tompo, aza mana na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba misaorana noentinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Fangatahana, vavaka amin'ny zavatra rehetra. Sy ny kely sy ny lehibe, tsy izay heverinao fa vitanao, fa tsy heverinao sy vitanao, fa amin'ny zavatra rehetra. Mampahatsiaro tantara anankiray nisy tany ampitan-dranomasina. Nanao fikaonan-doha ny mpitondra fivavahana maro avy amin'ny karazam-piangonana samihafa nandritra ny 3 andro. Ny hevitra ny dinihana dia ilay voasoratra tao amin'ny filazantsarany Luka 7:20 ny andinin'ny voalohany teo. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Vita ny 3 andro nody ireo mpitondra fivavahana. Nisy mpitondra fivavahana anankiray nody tany an-tranony izay hitan'ilay mpanampy, izy vavikely mpanampy azy, miasa saina, tsy mahinan-kanina. Dia mba nanontany ilay tovavy mpanampy, fa inona ao aray aman-dreniny toa tsy mahatonga anao? Tsy ahita-teny, tsy mihinan-kany. Vaky ny lohako anaka ozy. Fa izao ny dinihanay tany hoe fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy sasatra. Fa tsy hitanay izay navaly ahoana eny atao an'izany. Dia ozy ilay mpanampy, zany ve dia mampivaky lohanareo? Zany inge tahaka an'izao fotsiny e. Za zao mamafa n'ity trano ity ozy dia eto any manao hoe Jesosy ataovy madio tahaka n'ity trano fafako ity ny foko. Zay ilay mivavaka isan'andro ozy. Nazavany ny tarehan'ilay mpanompon'Andriamanitra. Ay ve teny zany e? Tany an-dafy zany niseho. Fa ty tantara faharoa ty teto Madagasikara, tetsy Antaninarenina. Mpanompon'Andriamanitra miasa eo Antaninarenina eo eo moa zany manahirana mitady parking. Mihodinkodiny in-3, in-4, in-5 indraindray miala teo izy fa tsy mahita parking dia mandeha izy mivady. Dia rehefa tonga eo izy dia ozy ilay ramatoa, Jesosy ataovy mahita parking zay. Dia ozy ilay rangahy, zany koa ve dia nambavaka. Fa navarina, rehefa vita ilay vavaka, nisy tômôbila niemitra tampoka niala avy eo amin'ny parking dia afaka niditra ry zareo. Zany ry havana. Raha te hanana finoana masina isika voatokana dia manana fiainam-bavaka amin'ny zavatra rehetra. Mivavaha. Miroso amin'ny vavaka. Mieritreritra ny olona hoe androany ataoko 2 minitra raha pitsy 10 minitra fa raha tena hiroso amin'ny fiainam-bavaka ianao dia ny ataonao rehetra amin'ny vavaka. Mamarana isika dia iara-iredona ny fahamarinana voalohany. Fiangonana miroso amin'ny finoana masina dia fiangonana manaiky izay teny rehetra apitain'ny mpitandrina sy mandray izany ho toy ny tenin'Andriamanitra. Fahamarinana faharoa, fiangonana miroso amin'ny fahamarinana, amin'ny finoana masina dia fiangonana
mino an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjiny. Ary ny fahatelo farany fiangonana miroso amin'ny finoana masina dia fiangonana manana fiainam-bavaka. Ilay fiangonana dia tsarovy fa tsy ity trano ity fa izasy ianao. Fanohananao amin'ny mpitandrina ry havana mihoatra lavitra noho ny fanohanana azy am-bavaka ny fanekenao fa tenin'Andriamanitra no entiny. Ny fanekenao sy ny anoloranao tena ho an'Andriamanitra raha mampirisika izy hoe raisy Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Ary indrindra raha mandray anjara ianao amin'ireo ilay sehatra rehetra ahafahanao miroso mitombo amin'ny fiainam-bavaka. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.